Notoloran'ny SM maripakasitrahana kosa ireo ankizy avy nanalina ny fanadinana mpanjakana CEP ny BBC ary ny baccalauréat nandritra ny taom-pianarana 2012 2012 teny anivon'ny université teny Ankatso-Teny moa ny farany herinandro lasa teo no nanatanterahana izay lanona mpanolorana izay. Nitoloran'ny SM maripakasitrahana ireo ankizy mpianatra latsaky ny arivo afaka fanadinana CPE, BBC ary BAC tamin'ny taom-pianarana 2012 ary nandalina ry cours SM nandritra ny lanonana izay nitanterahana teny Ankatso ny farany herinandro lasa teo. Iray natokany fanabeazana SM eto amin'ny cours SM izarana prix izarana fankasitrahana an'ireo mpianatra amin'ny fanadinana tamin'ny taona 2012 misy ny afaka CPE, afaka BBC, afaka BAC tamin'ity taona ity. Dia ny zavatra tsara horesahana koa zany hoe mety an-tany arinareo manaona zany ny vokatra izay mamaky an'olona zany tsara hoe vokatra sady tsara dia mahatsaro afa-po izay hatramin'izao amin'ny vokatra azony ankizy. Profon'izay eo amin'ny arivo latsaka kely angamba zany mpianatra andray loka androany na andray primo izy ateo. Ny zavatra tsara marina koa eto amin'ny cours SM dia hoe misy mpianatra avy any amin'ny province, misy mpianatra efa lasa mianatra any ivelany, misy moa efa mianatra ihany koa izy tsy manam-potoana androany dia ireo zany no nanokana fotoana handray an'ilay prix. Ny andray prix ao misy mention très bien iray, misy mention assez bien, bien aloha eo amin'ny 50 eo, misy assez bien eo amin'ny 200 eo izy dia ny ambiny moa zany BBC, CPE sy ny basable. Avy amin'ny cours SM Ambohibao, Analakely, Ivato ary avy amin'ny faritra ireo nitolorana maripakasitrahana. Nilaza Andriamatoa Randriantsoa talehan'ny cours SM nandritra ny fotoana fa liana fianarana tokoa ny ankizy saingy ny enti-manana ny tiampy. Mahatratratra amin'ny 7 eo ny isan'ireo mpianatra ny soratra anarana amin'ny cours SM amin'ity taom-pianarana 2012 2013 ity.